Nitsidika ny akanina be sy loharano nanivozany fahaizana Ramatoa Saondraro Malalina Marie Michel ministry ny fanabeazam-pirenena ny takarivan'ny alatsinainy teo nandray azy ny fianakaviam-ben'ny fampianarana ao amin'ny sekoly Saint-François Xavier Ambatomena no tariny Montpera Rakotonandratoniarivo Guillaume rektora ny sekoly. Tamin'ny taona 1997 dia seconde C4 ianao numéro 47. 1987-97 première C2 numéro 32. 1997-98 TC2 terminal C numéro 35. Fahazmi marpaizana doctorat en droit si doctorat en médecine. Misy ny lasa prime ministre teto ry Sistera Boutinienne fa misy ny lasa ministre ka de tomariny tantaran'ny Xavier zao fandalovanao eto anio izao. Tamin'ny anao teto teo 500 teo ary efa niena tany amin'ny 100 tany fa tao anatin'ny telo taona dia nitonga avy izany mba tsara pahafantarana sosotra amin'reto manatrika etona. Eo ny fitombon'ny mpianatra. Nisy ny scolaire sy ny préscolaire 487 nisany amin'izao fotoana izao. Tao anatina 5 taona monja no niakaran'izay isa. Efapolo sy roanjato sy roa arivo ny isan'ny mpianatra ao ankehitriny tsy mitsaha-mitombo izany ary mivoatra ny sekoly satria nasia-panavaozana ireo efitrano ary nampitomboina ny fotodrafitrasa. Ohatra amin'izany ny fananany sekoly ny topo filomanosana izay hanitokana eto Fianaratsoa no misy sekoly manana an'izany. Ny fisian'ny fitahirizan-drano avy amin'ny lavadrano na ireny antsoina hoe forage ireny ka na dia tapaka zany ranon'ny Fianaratsoa dia afaka misotro rano soamatsara ny mpianatra. Nandalo sedra-pitiliana avy amin'ny Institut Pasteur de Madagascar izany ary hanorina sekoly fanabeazana fototra primaire mitetina 2 miliara ariary eo andrefan'ny kianja izy ireo. Izy koa ny arboretum na ny toeram-pambolena karazan-kazo amin'ny tany SFX eny Ambohidepona ambadiky ny sarin'ny Masina Maria Kianja Soa. Hafaliana ny Andriamatoa ministra tamin'izany ka nilaza fa hanoana ny sekoly amin'ny fanatsarana atao izany izy. Ny filoham-pirenena raha teo hoy izy dia tia manokana ny fampianarana indrindra fa ny sekoly katolika dia sangany amin'ny fokam-panadinana rehetra eto Madagasikara. Ny fantarana sy fanatsarana izay hitako satria dia tena niova tanteraka mihitsy ity toeram-pianarana ity raha tamin'ny 1977 moa niala teto tamin'izany fotoana izany moa rehefa manao sport sy manao basket sy volley tety amin'ny andro atoandro manao entraînement athlétisme miaraka amin'ny perfazio dia tsemboka mihitsy dia mienatra mandeha makany ampianarana avy mihinana katsaka ao amin'ny réfectoire ka dia tena makasitraka tanteraka amin'ny fampianarana tamin'izany ary mbola tsy mitsokan-daharana fa mbola eto foana ho an'ireto ankizy ireto. Maro tokoa ny tetikasa izay azontsika fanampiana per recteur araka ny lazainao mbola misy dossier izay matolotra anao aty amin'ny ministera ary ny velirano filohan'ny republika moa dia ny velirano fahaefatra ny fanomezana fanabeazana tsara kalitao amin'ny zaza rehetra na amin'ny sekoly miankina ny fanjakana na tsy miankina ny fanjakana ary dia tena akaiky ny fony tokoa ny sekoly mpinoana ny indrindra ny sekoly mpinoana katolika ka rariny sihitsany raha ifanampy sy fampijery isika amin'ny fanatsarana indrindrandrindra ny toeram-pianarana ity ka eto dia mampirisika hatrany ianareo zandry zanaka hoe mazotoa mianatra ka dia miangatahana aminareo fotsiny ary nyzany anjaranareo dia aza variana amin'ny zavatra hafa. Nanolotra pensily hazo 720 ho an'ny mpianatra izy sy boky enti mampianatra na ny matière didactique matematika sy malagasy 12 baoritra ho an'ny kilasy faha 12, kilasy faha 7, kilasy faha 3 ary ny kilasy famaranana. Nanolotra fakasitrahana ho an'ilay mpampianatra frantsay mendrika indrindra tamin'ny taom-pianarana lasa teo iny koa izy tamin'izany.